avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fafito manaraka ny epifania sady taom-baovao ny fiangonana no famaranana ny fahadimampolo amby taona ny fiangonana eto amin'ny fitandrimana angady fotsy anio. Ny soratra masina voalahatra ovakina fanekena taloha boky ny salamo. Salamo faharoa amby roapolo amby zato ovakina manomboka amin'ny andiny ny voalohany. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny. Raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ny tongotra efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao Jerosalema, dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena, dia ireo fireneny Jehovah lalàna amin'ny Israely izany mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Mangataha fiadanana ho an'i Jerosalema. Ambinina ne izay tianao, fiadanana ne ao anatin'ny mandanao, fanambinana ne ao an-davanao. Noho ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ne ao anatinao. Noho ny tranon'i Jehovah Andriamantsika dia hitady izay hahatsaranao. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao boky ny Apokalipsy. Apokalipsy toko faha-iraika amby roapolo ovakina manomboka amin'ny andiny ny fahasivy. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely fito izay nanana lovia fito, dia ireo nitondra ny loza fito farany ka nanao tamiko hoe, avy edy dia asehoko anao ny ampakariny vadiny zanak'ondry. Ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avo izy, ka naneo ahy tanàna masina dia Jerosalema, midina avy tamin'Andriamanitra ny an-danitra sady manana ny vonina t'Andriamanitra izy. Ny famirapirana dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi mangano manotoy ny vato kristaly, ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12, ary misy anarana voasoratra eo, dia ny any firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3, eo andrefana vavahady 3. Ary ny mandany tanàna dia misy fanorenana 12, ary misy anarana 12 koa eo, dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Fifaranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Marka. Marka toko faha-iraika amby folo ovakina manomboka amin'ny andiny ny fahadimy amby folo. Rahan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo an-kianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatra ny mpanan-kaly vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka andeha hamaky ny kianjan'ny tempoly,
dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra fa ianareo kosa efa nanao azy ho zoy fireneny jiolahy ary nahare izany ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoran-tanàna ka dia nitady izay aminony azy saingy natahotra azy izy satria talanjona ny vahoaka rehetra noho ny fampianarana ary isakarivo dia niala tao an-tanàna izy. Masina ny tenin'ny tompo. Misaotra sy mankasitraka fa mbola afaka niaino ny teninao. Aokan'izany teninao zany hitoetra sy hovelona aty anatinay. Misaotra fa vita soa ny trano izay napetraka ho tsangam-bato amin'izao taonjobily izao. Tompo, ny trano dia hipetraka ho trano foana ihany, fa izay kosa tompo dia atsangano tempolo ny fanainao masina. Ankehitriny andray ny afatra avy aminao izay entsin'ny mpanomponao izahay, dia mangataka ny fanainao masina hitaridalana ka ahafahanay mandray izany amin'ny mpifaliana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.